Miara-miasa ny taleparitry ny fahasalamana eo anivon'ny ministera sy ny sampanara misahana ny fahadiovana sy ny fahasalamana eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Nisy ny fanalana nify faobe izay niarahany Isalahy ny talata 2 aogositra 7 sy 2 tetsy amin'ny BMS Isotry. Teo koa ny fanazavana momba ny tontolon'ny nify sy ny ativava ary ny VIH sida. Mitondra ny fanazavana ny Dr Durand Deris Irvonina avy amin'ny kominina Antananarivo renivohitra. Androany faharoan'ny volana août 2024 dia misy ny fiarahamiasan'ny ministère ny fahasalamana amin'ny alalan'ny direction régionale de la santé sy ny commune urbaine Antananarivo ary nofidiana manokana ny direction de la santé de l'hygiène na ny BMS ny afantaran'ny maro azy izay anaovana izay asa izay kasika ny fanalana ny faobe moa zany. Misy ny dokotera ny commune urbaine Antananarivo ny dentiste moa zany sy ny dokotera avy any ministère misy eo amin'ny 10 eo fandrimbona amin'izay asa fanalana nify zay. Alohan'ny fanalana nify zay dia misy ny fanazavana tsotsotra hoe inona moa ny atao mikasika an'izay fahasalaman'ny nify sy ny ativava izay izay velberariny Dr Renaud avy eo amin'ny DRS. Aorinan'izay misy ihany koa ny fanazavana tsotsotra na sensibilisation amin'ny teny baiko mikasika ny HIV sida, ny fisorohana sy ny asa tokony atao mikasika an'izay ataon'ny chef de service Dr Hervé atao amin'ny direction de la santé de l'hygiène. Zay amin'ny ankapobeny asa tokony atao androany. Nofidiana manokana ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo anaovana an'izay fanalana nify zay ary manodididina ny eo amin'ny 200 isa eo no olona lokendrena ho atao an'izay. Ny fanafody ny commune urbaine Antananarivo no miantoka ary ny pitsopitsony rehetrarehetra na ny fitaovana ampiasaina kasika izay fanalana nify zay ao ny gants sy ny rehetrarehetra mikasika an'izay ny fanafody fanalana nify na ny produit ampiasaina dia ny ministère ny fahasalamana amin'ny alalan'ny DRS no miantoka an'izay. Isy ny fanaraha-maso izay ho ataon'ny dokotera atao amin'ny commune urbaine Antananarivo ihany koa aoriana ny fanalana nify hoe so misy complication moa filaza azy amin'ny teny baiko dia anjarantsika no manara-maso an'izay